radio Antson'ny Filazantsara. Dia mbola faly miarabanao indray zahay ry mpiaino havana, manatenanao hazo hatrano fifaliana sy fahasoavana io mpiainona ny fandaharany radio Antson'ny Filazantsara. Miaraba tompoklahy, finaritra tompoko vavy. Dia mbola ampifaliana trano ry mpiano ajaina no iarabanay anao ary manolotra anao ampitiavana izao fandaharana Voantsinapy ny radio Antson'ny Filazantsara izao zahay. Ampanajana koa no anasanay anao iaraka aminay eto hatramin'ny farany ary dia misaotra amin'ny fahazotoanao ka miaino finaritra tompoko. Silahatra nuni famonzena vetanao eneritumpu tiwaju adinuni tsuni reni fitiavana nasemuna kaaneulowana vauzaku ifanuku kwanao Faziuvo avanitu Izaina tulutrao Nifitiavana na tulutrao Karai sutumpu Eke uresi amzakau Nifiainaku Uvuni na itrao Fitalina miareta não tocar vari miareta na pamojitu no na neuna fatina witi panuti zaitsinedika anawakuriti kaaneulo anavauzaku Ifanuko kwanao Faziuvo avaniku Izaina tulutrao Nifitiavana na tulutrao Karai sutumpu Eke uresi amzakau Nifiainaku Uvuni na itrao Nukitsuni nifitiavana na tulutrao Nifitiavana na tulutrao Eniritumpu Iti izau izagwa babu nau favuluna Anau nisitraka Kaaneulo anavauzaku Ifanuko kwanao Faziuvo avaniku Izaina tulutrao Nifitiavana na tulutrao Karai sutumpu Eke uresi amzakau Nifiainaku Uvuni na itrao
maintsy mitovy ny teny soa mahafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny tanàna afa-ko aho satria izany no nanirahanahy. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao misaotranao tokoa zahay fa notahinao ary dia afaka miaraka amin'ny mpiaino ny fandaharana Voantsinapy miara-misaotra sy midiranao zahay satria dia miendrika anao tokoa izany. Andriamanitra lehibe ianao ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazanao ka mendrika hajaina soa miamboninahitra. Andriamanitra tsara ianao ary mpanao ny tsara ary dia hita ao amin'ny fahatsaranao ny fitiavanao anay. Tena Andriamanitra fitiavana ianao ary ny fitiavanao dia mielo lalana mandrakariva ny fitiavana ianao. Mangataka aminao ary zahay ry Tompo, irao ny fanahinao masina
ho eto aminay na hoanay izay mpanolotra ny fotoana na ho an'ireo mpiaino ihany koa dia tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay ny fiadanana ho amin'ireo izay miaino anay amin'izao fotoana izao. Atreo Jesosy ho fandaharana izao ary ny zavatra rehetra atao eto dia engany mba ho voninahitra ny anaranao amin'ny anaranao Jesosy Kristy malalanay nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ni
lavitra an'Andriamanitra ny anao ratsy ary lavitra ny tsotoa ny anao meloka fa ny nataon'ny olona ihany no ampamodiaviny azy ka mamaly ny olona rehetra araka ny lalany avy izy. Iny tokoa Andriamanitra tsy manao ratsy mihitsy ary ny tsotoa tsy mba mamadika ny dariny. Iza moa no nanendry azy ho mpiadidin'ny tany ary iza no nanorina zao tontolo zao. Raha tahiny ny tena ny any ny veriny ka angoniny ho ao aminy ny fanahany sy ny fofinainy dia hiala avokoa ny ain'ny nofo rehetra ary verina amin'ny vovoka ny olona. Ny mason'Andriamanitra dia mijery ny alehan'ny olona ary mahita ny diany rehetra izy. Tsy misy aizy na nalim-pito izay heren'ny mpanao ratsy fa Andriamanitra tsy mba mandry aloha vao mandinika ny olona izay tonga ho tsaraina eo anatrehany. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro, miala amin'ny laranareo ratsy ianareo sy amin'ny ratsy fanaonareo.
izany teny izany ditantsika eo amin'ny Zakari toko voalohany 1:4. Ampafantaro ny lalanao Jehovah, ampianaro ny sitrakao aho. Salamo 5:20 1:4. Diso lalana ve ianao? Ny fiainanao dia azo oharina amin'ny lalana izay andehananao. Anjaranao no misafidy ny lalana tokony izoranao mba hahatonganao tonga any amin'ny fitodiana kendrenao. Saingy moa avy nananao avokoa ny singa rehetra ahafahanao mandray izany safidy izany? Ary moa ve mazava sady azo antoka izy ireny? Arak'izany inona ny marina kokoa? Iza no ianteheran'ny sitokiana? Anaraka ny torohevitry ny filozofy sy ny pahita ary ny mpampioro-pivavahana ve ianao? Misy anankiray izay te hifanena aminao eo amin'ny lalan'ny fiainanao, satria efa nitady ianao hatry ny ela. Izy irery ihany no afaka midaridalana anao sy azo antoka tanteraka. Hoy izy, izao ny lalana sy famarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Jaona 4:12 1:4. I Jesosy no tiana ambara amin'izany. Tsy ho diso lalana velively ianao miaraka aminy. Mila mangataka amin'ny tsotra fotsiny mba hitaridalana anao ianao ary mametraka amin'ny fahatokianao. Ampafantatra anao ny lalana izay mitondra ho any amin'ny fiainana dia ny fiainana mandrakizay izy. Aoka ianao maka ny Baiboly fa izy no maneho aminao ny fikasampitiavana tsara n'Andriamanitra ho anao. Ritumpo Andriamanitra andriananary, nasaina manohy ary mandahorary. Ny zava-boary eran-tany izay, mitory fitiavana laliny izany. Nomena ohatra ilay zanakao misaotra, kaniasany sasatra teto aminay misaotra. Manjary asa masina izao ny asanay misaotra. Mitory fitiavana laliny izany misaotra. Nomena ohatra ilay zanakao misaotra, kaniasany sasatra teto aminay misaotra. Manjary asa masina izao ny asanay misaotra. Mitory fitiavana laliny izany misaotra. Matoky izay fa mitantany anao, manoro zay asa sazao anay. Satria sitrakao ny asambatra anay. Mitory fitiavana laliny izany. Riraina pary taio ny asanay, taio mendrika marinanao, taio famiaraka miasa amin'ny Jesu zay, taio manomana tany sy lanitra vao, taio riraina pary taio ny asanay, taio mendrika marinanao, taio famiaraka miasa amin'ny Jesu zay, taio manomana tany sy lanitra vao, taio. Radio
Antson'ny Filazantsara. Fa izao ny lazain'i Jehova izay naharany lanitra, izy no Andriamanitra sady namorona ny tany sy nahavita azy. Izy no nandamina azy, tsy ho tany tsy misy endrika tsy akory ny namoronany azy, fa nataony ho nenana. Izao ny Jehova ary tsy misy hafa. Tsy tao amin'ny mangingina dia tao amin'ny fitoeramaizina amin'ny tany no tenenako, tsy misy Andriamanitra afa-tsy izaho. Dia Andriamanitra marina sady mpamonjy, eny tsy misy afa-tsy izaho. Mijery aho dia ho voavonjy ianareo fahazatany rehetra, fa izaho no Andriamanitra ka tsy misy hafa. Ny tenako no ny anianako. Nisy teny efa naloko ny vavako tamin'ny fahamarinana ka tsy hitsoaka. Izaho no andoalehan'ny lohalika rehetra sy ianiana ny lela rehetra hoe ao amin'ny Jehova ihany no misy fahamarinana be sy hery, ary izy ihany no aton'ny olona. Ary homenatra izay rehetra tezitra aminy ao amin'ny Jehova no hanamarinana ny taranaka Israely rehetra sy hananany rehetra. Azove mavity marisim fianatsite azove ty leilay avonjiny fanay izy mpanjaky tompony lake izy rasendra mandalo oriny favalo leilay maere tompony izy manay leilay malaza tompony lake panjakanay leilay maere tompony izy manay leilay malaza tompony lake panjakanay. Mandalomni tanane Zove tilelai malazao fagagane Ize mpanzaki tumpuni lake Ize rasendra mandalo urin faval Leilai maere tumpuni ize nonai leilay malaza tompony lake panjakanay leilay maere tompony izy nonay
fony ao nanao hoe mangozozo ny tongotro dia ny famindraponao Jehova o no nanoanahy. Salamo fa 4:20 mahatoky Andriamanitra ka tsy amelanareo alay-panahy mihoatra no izay zakanareo. Koritiana 1:10. Ny fitsapana no profo. Ny fahafatesana amin'ny fitsapana no profo ny amafy ny zavatra anankiray. Raha tsy rahavany tafiotra mafy ny trano dia mafiorina izy zany. Raha nahafaka fanadinana ny mpianatra dia mianatra tsara izy zany na koa matsilo saina. Ary manao ahoana ny olona mandalo aretina mafy na idona mpagnoriana na toe-javatra mafy dia mafy? Ny faharetany no manaprofo sy mampitombona ny fiainany. Ao anatin'ny fitsapana no tena alalana ny fahatokian'ny olona an'Andriamanitra. Eo amin'ny fiainanao andavanandro no ampiaranao ny fampianaranao ny meny Jesosy, fa mafy ny fanorenanao, voarafitra teo amin'ny vatolampy fa tsy fasika. Mampatanjaka ny finoanao sy ny fireketanao amin'ny tompo zany. Ny fitsapana ny finoanao ihany koa izay iainanao ao anatin'ny fahatokena tanteraka an'Andriamanitra ihany koa dia maneho miariary fa matoky tokoa izy. Andriamanitra dia manohana sy miazona ny zanany amin'ny fotoatsarotra, mahatoky tokoa izy. Tampoka trano ny fitsapana ary manaketraka anao raha tsy eo ny fanampian'ny tompo. Izay efa nametraka amin'ny fiainany tamin'ny tompo no mahatsapy zany. Ny fitsapana no maneho ny fahalemen'ny tenany ary mampiariary kosa ny fahatsaran'ny fanorenana sy ny toetra matoky ao amin'Andriamanitra. Okary ianao atoky azy mandrakariva. Ni wa vina
maintsy ho tonga ilay maraina vaovao komatoky ary ohatreo tebitebinao tsy maintsy ho tonga ilay maraina vaovao. Ny salamo fiderana mira firambavao ho an'i Jehova fa efa nanao fagagana izy, ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjena. Jehova efa nampahafantatra ny famonjeny, teo masony jentilisa no nanehony ny fahamarinany, efa nahatsiaro ny famindrapony sy ny fahamarinany tamin'ny taranak'Israely izy, efa nahita ny famonjen'Andriamanitra ny vazantany rehetra. Mibio an Jehova ry tany rehetra, velominy opy ka mihira, mankalazany Jehova amin'ny lokanga dia amin'ny lokanga sy ny feo fihirana, amin'ny trompetra sy ny fitsofana ny anjomara, ka miobi eo anatrehan'i Jehova mpanjaka. Aoka irondrona ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy, izao rehetra izao sy ny mponiny eo aminy. Aoka iteha-tanana ny rika, aoka hiara ioby aminy koa ny tendrombohitra eo anatrehan'i Jehova, fa avy tsara ny tany izy, hitsara izao rehetra izao amin'ny fahamarinany izy, ary ny firenena amin'ny fahitsiny. Hoan'ny Jehova litany, mihirafirana hoan'ny Jehova, ambarao aminy jetilisany voninahiny, mihirafirambao hoan'ny Jehova litany, mihirafirana hoan'ny Jehova, ambarao aminy jetilisany voninahiny, mihirafirana mirabaoba, mihirafirana mirafirana mitani, amini jentilisa mivoninahini, ambarao amini jentilisa fa Jehova no mendrika izy no mendrika ny fiderana, miravirana mirabaoba, miravirana mitani, mivoninahini, ambarao aminy jentilisa fa Jehova no mendrika izy no mendrika ny fiderana. Jehova no anjara lovako sy kapokako, ianao no mampaharitra ny anjarako. Ny voafaritra ho anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra, eny manandova tsara, isaotran'i Jehova izay nanome sainay aho,
ary na amin'ny alina azy dia mananatrano foko ataoko ao anatrehako mandrakariva Jehova fa eo ankavanako izy ka dia tsy angozozo aho. Izany ny falin'ny foko sy raviravon'ny fanahiko. Eny nofoko aza hitoetra tsy manana iah fa tsy hofonao ho any amin'ny fiaina tsy hitany aiko. Tsy hamelany iray masinao latsaka amin'ny lavaka ianao fa afaka isam-pifaliana no eo anatrehanao ary fahafinaretana ny eo an-tananao ankavanana mandrakizay. Di mafia de zonu tsarukwe akaiky pamundia Tatudrakany rande tsy maintsy tafita fakaiky pamundia Esornany aiky fa izao tsy amaly Usasapony rözete ampijaly nalefanatia Tsaoko satria zao akaiky pamundia Tatudra di mafia de zonu tsarukwe akaiky pamundia Tatudrakany rande tsy maintsy tafita fakaiky pamundia Esornany aiky fa izao tsy amaly Usasapony rözete ampijaly nalefanatia Tsaoko satria zao akaiky pamundia Hitanany mitsotra mamonjay fona Katojo olana sy fakapana Manambitamby ara misy fotona Malahelo ka mitomany ao Mandeha mamaky loha samezinao fa Tsy atao jiro favalo Ka isanandro de fantatro fa Akaiky pamundia Tatudra di mafia de zonu tsarukwe Akaiky pamundia Tatudrakany rande tsy maintsy tafita fakaiky pamundia Esornany aiky fa izao tsy amaly Usasapony rözete ampijaly nalefanatia Tsaoko satria zao akaiky pamundia Tatudra di mafia de zonu tsarukwe akaiky pamundia Tatudrakany rande tsy maintsy tafita fakaiky pamundia Esornany aiky fa izao tsy amaly Usasapony rözete ampijaly nalefanatia Tsaoko satria zao akaiky pamundia Ny kiombombava tsy namela ny liona Ka nalefa tao andavaka Tsy nanan-kery tamiko ny laforo Na de nafananimpito aza De gagagagy ireo nikasany amono ay Tanahity ireo fakakana Silatra sy nilazafa akaiky pamundia Tatudra di mafia de zonu tsarukwe akaiky pamundia Tatudrakany rande tsy maintsy tafita fakaiky pamundia Esornany aiky fa izao tsy amaly Usasapony rözete ampijaly nalefanatia Tsaoko satria zao akaiky pamundia
ojadi mafyao de zao no tsaroko e akaiky mpamonjy latondraka ny rano de tsy maintsy tafita fa akaiky mpamonjy esorona ny aiky fa izao tsy amaly usasafoni rezete ampijaly nalefa naty avy zaoko satria zao akaiky mpamonjy nalefa naty avy zaoko satria zao akaiky mpamonjy Andriamanitra dia mazava ary tsy misy mbaizina akory eo aminy raha hoy isika manana firaisany aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina dia mandainga isika ka tsy manao ny marina fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana isika ary ny rano Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra Jaona voalohany toko voalohany andininy 15 ka hatramin'ny 17 miaina ao amin'ny mazava Andriamanitra dia mazava fantany avokoa ny fisainan'ny olona rehetra ary tokony hamperitreritra ny rehetra zany ho an'ny mpino dia manome fiadanam-po sy fahendrena ho azy izany fieritreretana ny fahazavan'Andriamanitra izany noho ny fahasoavany dia mpianatra azy andeha amin'ny fahamarinana sy ny hazavana ka hiala amin'ny lalam-pahafatesana azy lainga Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra dia mahafantatra tsara fa moramorona amin'ny fahotana ka ao am-pony dia mety hisy hevitra ratsy maro teraka noho izany dia faka mangataka tahaka ny Davidy izy ny mba ho azavaina sy ho tarehin'ny dalana hoe dinio Andriamanitra ary fantaro ny voko izaho toetra aho ary fantaro ny eritreritro ary izaho na misy lalana mampahory ato anatiko dia tario amin'ny lalana mandrakizay aho salamo fa 7:30 andininy 7:30 sy 7:20 aoka ny tsy mino tsy eritreritra fa tsy ho hitan'ny mason'Andriamanitra mila miaiky tahaka ilay vehivavy nifanena tamin'i Jesosy teo anilan'ny fatsakana izy hoe nilaza tamiko ny nataoko rehetra izy izao angano Kristy Jaona toko 4 andininy 7:20 ry kristianina aoka ianao hitoetra amin'ny fahazavan'Andriamanitra dia ny fahazavana izay ambaran'ny Baiboly manazava ny eritreritro miafina indrindra izy ary mampitoetra anao amin'ny fanitretena asehony ihany koa ny tena toetra zao tontolo zao fihezin'ny Satana ka tsy maintsy andosiranao asehony amin'ny mahafahazavana aina azy indrindra ihany koa ny amrapo sy ny fiantran'ilay Andriamanitra ao tiany hiaina eo anilany tsy misy alokaloka ianao fa izany no antoky ny fahasambarana ho anao Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pas de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant.
savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, trouver dans ma vie ta présence. Radio Antson'ny Filazantsara. Ny tenin'Andriamanitra sy ny famakafakana azy. Ny teny izay ho fakafakaitsika anio dia ho hitantsika eo amin'ny Isaia toko fa 5:10 ka ho atomboka amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 9:12. Hovakiana minaran'ny Tompo. Atongilany ny sofinareo ka makanesa ty amiko, miaino dia ho velombelona ny fanahinareo. Ary raha hanao fanekena mandrakizay aminareo aho dia ny famindrapo mahatoky nampanantenaina ny Davida. Indro nataoko vavolombelona ho an'ny firenena izy, ho mpanapaka ny 6 komandy amin'ny firenena. Indro firenena izay tsy fantatrao no antsoinao, ary firenena izay tsy nahararanao no hiazakazaka ho aminao noho ny amin'ny Jehovah Andriamanitrao sy ny iray masin'ny Israely fa nomeny voninahitra ianao. Mitadiavy an'i Jehovah dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy ahafoy ny lalany, ary ny tsy marina ahafoy ny heviny,
ary aoka hiverina amin' Jehova ireny fa hamindra fo aminy izy. Eny ho amin'Andriamanitra fa amela eloka dia amela eloka tokoa izy. Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako Jehova, fa tahaka ny ahavon'ny lanitra noho ny tany no ahavon'ny lalako noho ny lalanareo, sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Fa toy ny ranonorana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa nahavonton'ny tany ka nampaniry sy mampavokatra azy mba ahatonga fo ho an'ny mpamafy sy hanina ho an'ny mpihinana. Dia ho tahaka izany ny teniko izay alokon'ny vavako, tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa nahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Fa amin'ny fifaliana no hivoahanareo ary amin'ny fiadanana no hitondrana anareo, ny tendrombohitra sy ny avoana ahavelona oby eo alohanareo ary ny azo rehetra any an-tsaha itehan-tanana. Ary aoka hiverina ho amin'i Jehova ireny. Iza moa no mila miverina an'Andriamanitra fa tsy izay nisaraka taminy. Araka io teny io dia Jehova Andriamanitra mihitsy no miantso azy nanota, izany hoe izay niataka tsy nanaraka ny sitrapony mba hiala amin'ny ratsy nataony ka hanatona azy. Raha ny marina dia efa mitady anao hatrany Andriamanitra, ary izany indrindra no antony havian'ny zanan'ilay tokana tetỳ an-tany mba hitady sy hamonjy izay rehetra diso lalana ka very. Araka ny filazantsara ny Jaona moa dia nateraky ny fitiavan'Andriamanitra antsika izany, Jaona 3:1-20. Ny fiverenana amin'Andriamanitra dia midika safidy malalaka sy fahatapaha-kevitra mazava. Io no lazaina koa amin'ny teny mahazatra hoe fibebahana. Ny fibebahana dia fiverenan-dalana, ohatra raha ny anatsimo ianao hatr'izay dia mianavaratra indray an'io. Milaza fiovana tanteraka izany. Io no lazain'ny maro amin'ny hoe fiovam-po na fananana finoana. Azo lazaina araka izany fa valin'ny antson'Andriamanitra ny fiverenana aminy, izany hoe izay mihaino ny feony, izay mandre ka manapa-kevitra fa ny miray an'Andriamanitra ny tena fiainana ary fiainana omeny ho mandrakizay izany fiainana izany. Ny fitodihana amin'Andriamanitra dia fialana amin'ny fahaverezana satria izy ihany no afaka mamonjy anao tsy hidina ny andavaky ny elo. Ny fanafahana anao dia mitaonanao ity an'Andriamanitra sy ity ny namanao araka ny didy vaovao nomeny Jesosy Kristy antsika hoe tahaka ny itiavan'ny ray ahy no itiavako anareo, izao ny didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny itiavako anareo, hoy ny Tompo tamin'ny mpianany talohan'ny sarahany taminy. Jaona 4:7-7a sy 12. Natao ho anao mpianany ankehitriny koa izany didy izany, sady mitodika amin'Andriamanitra ianao no mitodika amin'ny hafa koa mba hanompo azy. Izay miverina sy mitodika amin'Andriamanitra no mahafantatra azy marina satria tarihiny iombona amin'ny mihitsy. Ny batisa sy ny fanasan'ny Tompo no marika hita maso ny fiombonana izany. Ireo sankramenta roa ireo no marika ny fiombonan'ny mpino rehetra amin'ny tenan'i Kristy. Ny fiombonana amin'ny tenan'i Kristy na ny fiangonana no mahatepolin'Andriamanitra antsika satria ao no miasa ny fanahy masina. Raha fitininy izay voalaza dia miantso anao izay mangetaeta ny Tompo. Eny, miantso anao izay manam-bola na mahantra koa izy mba hanovo harena ao anatin'ny fahasoavany. Isaia 15:7. Ary ny vokatr'izany fanekenao antson'Andriamanitra izany dia fifaliana sy fiadanana. Isaia 15:7-12. Amen. It's
ny famondrapon'i Jehova no tsy nalahandritratsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina izany lehibe ny fahamarinanao. Jehova no anjarako hoy ny fanahiko ka dia anantena azy aho. Tsara Jehova amin'izay manantena azy dia amin'ny olona izay mitady azy. Tsara ny miandry ny famonjen'i Jehova amin'ny fanginana. Tsara amin'ny olona ny mitondra zioga raha mbola tanora izy, fa tsy hanary mandrakizay ny tompo. Eny, fa na dia mampahory azy izy dia mbola hiantra ihany araka ny haben'ny famondrapony, fa tsy sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Arena yenilaju nefawa tazume watana naureni yaju famida puje sonu wandandraju ume ufayende na wiraju fulasi arena yenilaju nefawa tazume watana naureni yaju Aminao Jesu tsimakia tsitara tsimana tena vitana sy anjara manana nao amikarakare misaotre Jehova nenay nompiandry tsara aminao Jesu tsimakia tsitara tsimana tena vitana sy anjara manana nao amikarakare misaotre Jehova nenay nompiandry tsara Sakazani fahavalo ni ulana kuchimanchi mandalwe nachiutiai azani maru chawokwe nenai waze sositi atakalu nabe sakazani fahavalo Niulana kuchimachima ndalwe Nati utiai azani maru Siawokwe Nenai wate sositi atakalu Zajonao jesonu tena tiku Hanu panawe nufanirikwe Ranisi nampala yenu suluju Mifune tiku ituwera naureni fugu Zajonao jesonu tena tiku Anu panaure nufanirikwe Ranisi nampala yenu suluju Mifune tikuituera naureni fugu Ranisi nampala yenu suluju Mifune
kuitoeranao reny foko raha nisy nampalahelo soloko mivone ny kuitoeranao reny foko raha nisy nampalahelo soloko mivone ny kuitoeranao reny foko raha nisy nampalahelo soloko mivone ny kuitoeranao reny foko. Noho i Jesosy betsaka ireo mafy efa nosakaina nandanaka ny fosy nampirioreo ny saina toy inona ny efa lalan'ny kitaona nandatsahan-dranomaso nampisaona. Noho Jesosy anefa ilay Jesosy ty dia niady ihany sy nanohy ny dia izy manso no manome finoana entina hitrakana sy androsoana koa ny lalan-tsarotra natao andalovana ny enta mavesatra mahatorovana ny mangidy sy ny mafaitra natao tsy laitra manjary mahazatra sy tsy mahataitra fa misy hery mahagaga sy sesehena omen'Andriamanitra izay fatrapanantena ary misy soa efa mba hanomaniny omen'Andriamanitra izay mifikitra aminy.
hoy izaho hitandrina ny lalako aho ka tsy hanota amin'ny lelako, asiako fehim-bava ny vavako raha mbola eo anatrehako ny ratsy fanahy. Jehova ampafantaro ny farako aho sy izay ohatry ny androko, aoka ho fantatro fa olon-kandalo aho. Indro efa nataonao vodivoa ampailatanana ny androko ary ny fiainako toy ny tsinotsinony eo anatrehanao. Zava-poana ihany tokoa ny olona rehetra na dia ny matanjaka azy. Ankehitriny ina no andrasako tompo, ianao no antenaiko. Manafaha amin'ny fahadisoako rehetra, aoka hitsahatra ny fikapohanao ahy, reraka aho azo ny fameliny tananao. Mandrenesa ny vavako Jehova ary mihaino ny fitarainako. Aza mangina amin'ny ranomasoko fa vahiny aminao aho sy mpivahiny tahaka ny zanako rehetra. Aza trehinao aho aloha dia ho miramirana indray, dia hainao tsy mbola lasa ka tsy hoety intsony. Mijoro vavolombelona ho ny bema. Piraitanana amin'ny ranaivo menakavy bema, ary tsy vitan'ny piraitanana fa mpanolobody-rindrina mihitsy. Tsy mba dia azoazon'ny olona eo an-tanàna loatra bema noho ny toetrany, satria be resaka loatra kanefa tsy dia marina loatra ny zavatra lazainy, ary tena tena ihany koa izy sady tia vola be loatra. Indray andro nandondona tao amin'ny ranaivo izy. Ay zay olona ode. Misy olona zany ranaivo fa jereo ianao koa tia sahirana mafy loatra fa aleo voaiko any. Hoavy ay ve ianao ry bema, manahoana ianao mandro sory? Manahoana ianao raha matoa vola? Miala tsiny fa manelingelina takarive. Tsy maninona, sahirana ihany tokoa aloha ranaivo ka tsy afaka maketo fa zao afaka miresaka aminao tsara ka. Tsy izany aho fa efa renareo efa mikorotana be ny tokantrano zay tsy atsinana nitsy. Ie, efa reko ihany fa tsy misy izay tsy mahalala an'izany anie ry bema ny olona eto an-tanàna. Fa izay aloha tsy dia te hiditra amin'ny tokantranon'olona sady tsy dia tia miresaka fiainan'olona loatra. Ka tena maditra kosa anie le raha matoa e. Ny masoko izao mihitsy no nahita ny olona miditra ao aminy ao rehefa miasa ny rangahy. Dia efa mampiditra divorce ho ny rangahy sady efa niresaka tamiko mihitsy izy hoe mety azo ny atao vavolombelona ve hono za. Dia nanaiky aho ka inona moa ny olako amin'izany. Fa inona aloha no nahatongavany beme? Fa zao ange mbola maika hitsaina dia hanao sakafo e. Koa iresaka an'izany aminao mihitsy no nahatongavako ka.
ka izao anery bema tena maika androany aleoko aloha amin'ny manaraka izany raha tsy misy atonty hafa any amin'ny bema ka ay maika ianao no veriko fa de afaka mba iresaka amiko ary ianao ka araka nolozaiko teo ka ny any bema tsy nano iveriko fa misy zavatra tena ilainy bema maika ka iresaka fotsiny fa aloha re amin'ny manaraka eny ary aleo aho andefa amin'ny manaraka izany de lasy bema nandeha nody fa tsy nentina ny resaka intsony vola fa notapahany ny resaka de lasa izy nakany amin'ny ranaivo ranaivo renao ve ny resaka bema teo tsy reko fa izao anie lasa tany ambonina noho ny ilay zavatra nataoko tao fa inona ka iny natongavany teo iresaka hoana izy fa tsy misy inona akory za indray bema sy ny resany iresaka ny mompa ny tokantrano-drareo atsinanana hoana izy inona ny resaka ve ianao tapahako fotsiny ny resany fa tsy nentiny resaka aho ka zao koa ve de hiditra amin'izany hatramin'ny viana koa isika ranaivo no miresaka izany aman'olona mba gaga mihitsy aho matsika fa ny tena magaka ny ranaivo de ninila zany fa efa napiditra divorce hono le rangary de nanontany any bema hono izy ady hoe mety atao vavolombelona ve izy inona hoe ty lazanao ty raha mato mivazivazy ve ianao sa ahoana vazivazy ahoana koa zany ve de azo atao hoe vazivazy lozy zany raha mato ibema ve no vavolombelona fa angamo raha olona ray ihany no mijoro vavolombelona de fa ampy anamelohana lay olona mpangainy zany tsy fantatro re fa mifantatra aloha de voalaza ao amin'ny baiboly fa mijiosy de tsy maintsy nisy vavolombelona tsy lazaky ny roa mifanara teny vao azo avoaka ny didi-pitsarana manamelokolo le dia tsy mba hisy famitorana kely koa ve moa fa za koa ty mbola lalilako fa tsy efa hitapoky hita-pirenena veranga fa ilay lehilahy no tena manana sakaiza tsy miafina sady tsy menatra akory fa miaraka mandendeha amin'ny automobile traiza miaraka amin'ny sakaizany be vola raha teoko toka tsy mindrarano inininy fa miteny an'izany tokoa ianao fa tena novidiany tsara ny ibeme raha izany koa ibema sady be resaka ny banda inga ny di volako ka tsy nomeny vola zany ve ibema dia vita ho azy ny zavatra rehetra zany mihitsy angambaka tsy tapitapitra izay nisy ny antso tao ambaravarana ory vola ato ihany vendry ay vendry soa ato ianao ka mandro soa re mahanahoana daholo nareo salama tsara ka avelako aloha ianareo roa fa ameta ilay zavatra nataoko teo aho fa mbola tsy vitako anie le izy teo fa nilaozako ny resaka tamin'ny raha matoa teo andraiko mandehana re ka inona kiny vaovao ry soa tsy de misy loatra ki fa avy ny atsena dia nandalo kely ny jery andria ka inona ny hitandritany atsena tany tsy de misy inona akory ki fa entana toy ny isan'andro ihany ny tany fa ny fanina tamin'ny zoly aho de nilesaka le raha matoa petraka etsatsinananareo izy hoe mampalahelo be hono le raha matoa fa napiditra divorce le ranga zany koa ny resahany benja tonga teo nge fa nitapahako fotsiny ny resany be mahafantatry ndry ihany nyendrikendrehan'ilay vadiny hoe namitaka azy hono izy ka ndefa toa hoe ilay rangany iny manana ny sakaizaka ka izany mihitsy anie ny vao nyresahanay mivady teo fa tsy nanaiky kosa hono le raha matoa fa naka vavolombelona koa izy vavolombelona nampiropy ve fa ilay rangany namitaka azy ndry koky iny raha matoa iny anie ka tena tsy ohatran'izany mihitsy vavolombelona ilaza marina ny toetra ny sy fitondran-tenany fotsiny fa tsy hanaratsy le rangaha akorika fa soa ihany re marina fa tsy ohatrany be madaholo ny vavolombelona raha tsy izany dia asa fotsiny angamba soa ihany aloha fa misy olona matahotra an'Andriamanitra ka tsy hanao ohatr'izany mihitsy fa miresaka izany ry hoe olona matahotra an'Andriamanitra dia lasa ny saiko hoe sika kristiana tokoa ne ka dia vavolombelon'ny kristy eto amin'izao fiainana izao tena marina mihitsy izany lazaindry izany kristianina dia olona mino fa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy hamonjy antsika olombelona efa nitondra ny fahotany teo amin'Andriamanitra ireo olona ireo ary dia navelan'Andriamanitra ny elo noho Jesosy Kristy zanany ary dia nomeny aina vaovao izy ireo izay mbola tsy fantany mihitsy talohan'izany dia izany rery soa no
hoe nandray an'i Kristy araka ny voalaza ao amin'ny jaona toko voalohany andininy faharoamby folo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa izay rehetra nandray azy dia hanome ny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Koa izany tokoa anie tonga zanak'Andriamanitra ary dia manana toe-panahy araka n'Andriamanitra ray. Dia tena lasa vavolombelon'i Kristy tao amin'izao fiainana izao satria mitafy an'i Kristy. Ry mpiaino an-tsaina, eto amin'izao fiainana izao dia maro tokoa ny olona ohatrany bema, sahy mijoro vavolombelona mandainga anameloka ny hafa noho ny fitiavam-bola. Ny an'ny olona sasany kosa dia noho ny fankahalana tsotro izao na noho ny fialonana fa ho tany ao anatrehan'Andriamanitra izany. Tsy tokony hakivy antsika nefa izany satria dia hatramin'ny ela no efa nisy olona mino an'Andriamanitra ary dia nijoro vavolombelony. Alaintsika ohatra amin'izany i Abrahama, Isaka ary Jakoba. I Abrahama dia niray n'Andriamanitra ho any amin'ny tany Kanana ary Lota dia niaraka taminy. Rehefa niabetsaka ny fananan'izy ireo dia niady ny mpiandry ombin'izy ireo ary dia nisaraka izy ka i Lota nifidina akany atsinanana akaiky ny Jordana dia nafindrafindra toby izy ka tonga hatrany Sodoma. Araka ny hita ao amin'ny Genesis 4:10 andininy 4 sy 4:10 ka hatramin'ny 12 dia nanompo any Kedorlaomera nandritra ny 12 taona ny mpanjakan'ny Sodoma ary ny taona 7 kosa dia niodina izy niaraka tamin'ny mpanjaka maromaro. Tonga niady tamin'ireo mpanjaka ireo i Kedorlaomera ka dia resy ireo mpanjaka ny kioma ireo ary dia lasa kobabo tany i Lota sy ny fananany. Nare zany Abrahama ka lasa nanafaka ny Lota ary dia napody ny fananany rehetra izy ary ny fananany Lota sy ny vehivavy ary ny vahoaka koa dia napodiny. Rehefa niverina avy niady Abrahama dia nitsena azy ny mpanjaka ny Sodoma ka nanome azy ny zavatra rehetra fa ny olona ihany no nangatahany. Fa i Abrahama tsy nety fa dia niteny hoe izao efa nanangatanana tamin'Andriamanitra avy indrindra izay nahary ny lanitra sy ny tany, tsy handray na inona avy aminao aho, sao sanatria ka lazainao fa ianao no nampanakarena mijoro ho vavolombelon'Andriamanitra izy tamin'ny ilazany fa Andriamanitra dia avy indrindra ary nahary izao rehetra ary izao. Vavolombelon'Andriamanitra koa izy tamin'ny nampisehoany fa marina izy ka rehefa tokony ataony ny manafaka ny Lota dia nataony izany ary tsy Lota ihany no nafahany fa ny vahoaka koa. Tsy hoe tiany akory ny mpanjaka ny Sodoma no nanaovany izany fa izay no fatany fa marina. Mahery izy satria naharesy tamin'ny ady ary matoky izy satria tsy nivadika amin'ny fanekeny tamin'Andriamanitra na dia notenen'ny mpanjaka ny Sodoma azy hoe omeko anao ny zavatra rehetra. Nijoro vavolombelon'Andriamanitra tamin'ny fotoana ny ainany i Abrahama. Isaka koa dia nijoro vavolombelon'Andriamanitra satria rehefa nianana-karena izy dia lasa nialona azy ny olona ary dia ohatra iray ihany no jerentsika dia ilay izy nitondra ny biby siompony isotro rano teo amin'ny fatsakana no lavahan'i Abrahama rainy kanefa dia nolazainy fa tsy nahazo misotro rano eo ny biby. Na dia fantatra Isaka aza fa andrainy ireo fatsakana ireo dia lasa lovany dia tsy niady izy fa lasa nifindra toerana fotsiny ary dia nandeha niady fatsakana vaovao. Izany dia hitantsika ao amin'ny Genesis 7:20 andininy 9 ka hatramin'ny 10. Nijoro vavolombelon'Andriamanitra Isaka satria sady manana faharetana izy no manana fandeferana ihany koa ary dia izany toetrany izany no nahafahany nifanaraka tamin'ireo olona nilahady taminy. Nijoro vavolombelon'Andriamanitra tamin'ny fotoana ny ainany Isaka. Raha i Jakoba indray no resahana dia nijoro vavolombelon'Andriamanitra koa izy ary dia azo raisina ohatra ny ao amin'ny Genesis 7:20 andininy 9 ka hatramin'ny 10. Marina tokoa fa i Jakoba dia namitaka andrainy mba hahazahoany ny fizokiana kanefa na izany aza dia nijoro vavolombelon'Andriamanitra ihany koa izy. Fantatsika tsara ny mahazava-dehibe ny fisian'ny fatsakana ho an'ny mpiandry-ondry ary vitsy ireo fatsakana ka tsy afaka manara-po amin'ny rano ny biby. Dia misy ny lalàna
efa mahazatra ny olona sady efa ny fanarahana tsara dia ny hoe miandry ny tafavory daholo ny biby rehetra miaraka amin'ny mpiandry azy avy vao manomboka misotro rano ny biby. Amin'izay dia tsy misy fiangarana. I Jakoba kosa nefa dia nilaza tamin'ireo olona niaraka tamin'ny niandry teo hoe azoka tomboka anie ny fampisotroana ny ranon'ny biby, ary dia narosony mialoha ireo biby izay tsy azy fa ny azo no nampandrasany farany. Mitsoro vavolombelon'Andriamanitra Jakoba satria voalohany dia say nanohitra ny fomba amampanon'ireo olon'ireo izay efa nianiana hatramin'izay izy. Tena sarotra ny mampiala ny olona amin'ny fomba fanaony mahazatra azy, indrindra nefa ny fomban-drazana. Faharoa dia Jakoba koa dia nanana fitiavana ary dia niainany izany fitiavana izany, ary dia izany indrindra no nahatonga azy eritreritra ny hafa. Nanana ihany koa ny fandeferana ary nampiasainy ny tolotsaina avy amin'Andriamanitra. Nitsoro fahavolombelon'Andriamanitra tamin'ny fotoana ny ainany Jakoba. Amin'izao fotoana iainantsika izao koa ry mpiaino an-tsaina dia mbola misy ary betsaka ny olona mijoro vavolombelon'i Kristy ary dia mijoro hatramin'ny farany milaza ny marina izy ireo satria dia mitafy an'i Kristy. Araka ny nolazaina teo dia samy mijoro vavolombelon'Andriamanitra tamin'ny fotoana ny ainany avy ireo olon'ireo. Ko anao izay miaino amin'izao fotoana izao, engany ianao tsy ho vavolombelona tahaka ny bema, fa miantso anao kosa ny tompo hijoro vavolombelony manambara azy eo amin'izao tontolo izao, satria izy dia efa nilaza hoe fa azo hery ianareo amin'ny latsahany fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy erany Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Asan'ny apôstôly toko voalohany 9:5.
radio Antson'ny Filazantsara. Iza ny nenony teny nampitondrainanay ary iza no nampisehoana ny zandriny Jehova fa naniry teo anatrehany tahaka ny zanakazo madinika izy sy tahaka ny solovokazo amin'ny tany karakaina. Tsy manana endrika na afa-tsaran-tarehy izy ary raha nijery azy sika dia tsy nisy hatsaran-tarehy haniritsika azy. Natao tsinotsinona sy ny lavin'ny olona izy, lehilahy ory sady zatra ny fahoriana ary tahaka izay tsy tian'ny olona hojeriana akory izy, natao tsinotsinona izy ka tsy mba nahoantsika. Nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoriantsika kanefa isika kosa nanao azy ho nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia voalefona noho ny vadisoantsika sy notorotoroina noho ny helontsika. Ny fampijaliana anazy ao antsika fihavanana no namelezana azy ary ny dia kapoka taminy no nahasitrana antsika. Isika rehetra dia samy efa naniry tahaka ny ondry, samy efa nivilo amin'ny lalantsika avy isika rehetra ary nataon'i Jehova nihatra tamin'ny avokoa ny helontsika rehetra. Nampahoriana izy nefa nanetry tena ka tsy nilobava.
afatra ho anao aza mamiana ny soa amin'ny izay tokony homena azy raha azo ny tananao atao ihany aza manao amin'ny namanao hoe mandehana ka avindray fa raha pitso homeko kanefa manana ihany ianao aza mamorona sain-dratsy hoenty mamela ny namanao saingy mitoetra matoky eo aminao izy aza miady amin'ny olona foana raha tsy mbola nanisy ratsy anao izy hoy ny tompo izaho efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavina ary ny fahotanao tahaka ny rahona koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho amen Yeah.
dia mifarana etondray ty fandaharany tiry mpianao jaina ka dia mametraka ny mandra-piona aminao izahay misaotra sy makasitraka trano tamin'ny fiarahanao taminay teto izahay ary manome fotoana anao indray amin'ny manaraka nanantotosa Jacqueline Lakoto iaran'olotra taminy Mamoly Ravelomanana sy Paulette Ravelomanana veloma tompoko